efa ndresaka momba zay fividianana zay indrindra misika tao anatin'ny fanadidina zay narahantsika teo ka mahakasika zay fividianana zay no entina hoanao manaraka taorian'ny fitsarana ny raharaha samihafa mikasika ny fividianana bentanana sy mpanolotsaina dia namoaka ny fehi-kevitra ny mpitsara misana ny ady amin'ny fanjakana androany tetsy anosy. Mahatratra 100 ny fitoriana mikasika ny fividianana bentanana sy mpanolotsaina tsy azo miraisy ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana faritany Antananarivo. Nomarin-tean'iny ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana fa tsy manam-pahefana ny tsara ady eloko izy ireo. Misy ny antota taratasy tsy miraisy no mbo antony io. Toy ihany koa ny milavina no tsy fahafenona antota taratasy. Tafiditra kosa tao anatin'ny antota taratasy miraisina ny fitoriana roa napetraka ny fikambanana Freedom tarina Latina Rakotondrazafy araka ny fehi-kevitra navoaka ny mpitsara androany. Fitoriana izay milaza fa tsy manara-dalàna ny fampiasana ny soratra nenta amin'ny Stratine tarina Laura Valomanana kandida ho bentanana teto Antananarivo renivohitra. Nangataka tamin'ny fitsarana ny faniliana ny kandida Laura Valomanana tsy mpifanonana tamin'ny fividianana bentanana sy mpanolotsaina ary fanafonana ny vato azon'ny Laura Valomanana. Misy tamin'ny antota taratasy napetraka fikambanana Freedom no nilavina fa tsy mitombony. Raha ny fehi-kevitra navoaka ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana, misy ny fanafonana vato azona kandida, anisan'ny tafiditra amin'izany ny birao fampiatsaham-bato miisa 4 teny Mahamasina. Iray ny fitoriana izay nekeny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana ny fanatsoana azy. Nomarin-teny misana ny ady amin'ny fanjakana fa mbola fehi-kevitra ihany no navoakan'izy ireo fa tsy didim-pitsarana. Fehi-kevitra izay manana lanjana amin'ny sehatra fitsarana, saingy efa 17 ny volana septambra izao vao amoaka ny tena didim-pitsarana mikasika ny fitoriana mifandray ny fividianana bentanana sy mpanolotsaina izay notanterahana naraiky amin'ny 30 Jolay teo izy ireo.